Alleloia, alleloia. Miarabantsika indray ry mpianaovana satria ny tia maraim-baovao mahafinaritra mamangy ny tranonao indray, mamangy ny fiainanao indray ny tenin'Andriamanitra. Tonga ao anatin'ilay fandaharana baiboly teny velona nivokarana niaraka tamin'ny MCTV sy ny centre parole vivante isika. Mitondra ny teny afatra anao an'ny révérend Dimy Andreasson. Ivavaka tombokiray io tsara mpanao tsara matoky sy marina ianao. Sotra indray ny teny no maninao anay tsiraray amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Teny manitsy, manorona finoana, mampitoetra anay ao anatin'ny sitraponao, matoky ianao raha io. Sotra fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zasy ianao iteny amen, amen, amen. Tenin'Andriamanitra tiako ifampizarana aminao dia toetra tokony ananako sy anananao manoloan'izao fiainana zao toetra nisany manamarika olo-pinoana sy ianao. Tenin'Andriamanitra mantsy ny teny hoe zay nateraka amin'ny fanafana, zay nateraka ny nofonofo rehefa nanjain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ianao dia nateraka ny fanan'Andriamanitra ianao dia zanak'Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra anaka azy tsika, dia tian'Andriamanitra hiaina ny teniny isika. Any Jaona 5:15 any izy hoe fa raha mitoetra aminareo zany hoe nateraka indray ianao mananatoka fa zanak'Andriamanitra ka mitoetra aminareo ny teniko zany hoe manjaka manapaka ao aminareo ny tenin'Andriamanitra zany hoe hiainanao ny teny fa tsy no henoanao fotsiny. Dia hoy ny tompo hoe amobe dabe ianareo ary mivokatrareo dia hitoetra. Mivokatra tokony ho hita amin'ny fiainan'ny mpino dia hivokatra mahafinaritra ny tsara rehetra amin'ny endriny rehetra. Ny afahanao nefa tonga amin'izany dia mila tsy ho mpiainy fotsiny ny tenin'Andriamanitra ianao fa anisan'ny olona makatsurny amin'ny tenin'Andriamanitra. Andraisantsika fandrohena-pinoana amin'ity dia ato amin'ny Tesalonianina voalohany 5:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia mifaly ka mifaly mandrakariva. Toromarika Andriamanitra zany dia havana. Miantso ny olona Andriamanitra hifaly. Mbola mafisina zany ny Filipianina 2:4 hoe mifaly ka mifaly mandrakariva zany hoe tena hitan'Andriamanitra fa vitanao izany. Ahoana nefa ny avitantsika izany dia araka ny tenin'Andriamanitra ny Zakaria 4:5 hoe tsy amihery natanjaka fa mifanahany Jehova. Zany hoe rehefa fantatrao fa Jehova manjaka manapaka ao amin'ny fiainanao dia fantatrao fa fihevitry ny favalo manelingelina rehetra dia tsy mananjara toerana ao amin'ny fiainanao fa ny fihevitr'Andriamanitra dia ampy fanovana tantaram-piainanao. Manina moa tsika ny didin'Andriamanitra na hoe amporosian'Andriamanitra hifaly mandrakariva satria ty fiaina ty manahirana, ty fiaina ty anjakan'ny fahoriana, anjakan'ny fihevitry ny favalo mampatahotra. Dia tsy sitrak'Andriamanitra hiaina zany zasy ianao fa sitrak'Andriamanitra hiaina amin'ny fahatsarany. Ny ahafahantsika miaina zany efa dia zao mila manetry teny eo ambany tana maherin'Andriamanitra zasy ianao dia manaiky miantso ny toromarika napetrany. Fa rehefa miantson'Andriamanitra sy ny toromarika ny tonga ao amin'ny fiainantsika dia manitsy mampahery antsika zany ary mampiditra antsika eo amin'ny anjara-pitahiana sy fahasoavana. Zavatra resahako anao nge tonga ary ny fahasahiranany, tonga ny olana, tonga ny fahoriana. Rehefa tsy mifaly venao dia mivaly izy. Tanao tsy mivaly izy. Ina ary ny azo atao zany manapahevitra hifaly na ao anatin'ny ady ary ao anatin'ny fahoriana. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Psalamy 7:5 dia miravoravo amin'ny Jehova dia omeny anao zay irifonao. Wow! Teny fikasana, teny fampanantenana. Fihevitra tian'Andriamanitra tanterahana ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao. Fa miantso asa ianao ny tompo aniny hifaly sy ravoravo. Amin'ny tenin'Andriamanitra moa dia hoy izy hoe amin'ny dikateny iray fais de l'Éternel tes délices et il donnera à ton cœur ce que tu désires. Aokany Andriamanitra ny tena antony hivelomanao, antony hijoroanao ka ninona zavatra mitranga etsero na fifaliana, na fahoriana, na fijaliana, na fandresena dia Jesosy ihany no fantoanao, Andriamanitra ihany no fantoanao satria izy ilay mpamonjy anao, izy ilay mpanavitra anao, izy ilay mpanangana anao, dia izy ilay matory zao anao.
ka nininona fihevitra alefa amin'ny fahavalo anozongozona ny antom-pisinao a toero amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany araky ny tenin'ny tompo hoe toeriny devoly de ndositra lavitra anao toerinao amin'ny alalan'iny amin'ny anaran'i Jesu Kristy de hitsoka lavitra anao a ny devoly tonoko zany famarinana zany mahakasika anao tonoko tonga aminao ny fifaliana tsy manapetra de ny fifaliany lanitra ka manoloana ny zavatra sarotra manoloana zao fiainana zao a de ho mpandresy mandrakariva ianao araky ny teny hoe miravoravo amin'i Jehovah de ho azonao zay riny fonona hoe ho azonao ny fandresena tonoko ny fanasitranana ny fanafahana fitahina arakasa ara-tokantrano ara-pitaizana tonoko isy fahitatsitraka fahita-pity tsy mazatra miandry ianao amin'ity herinandro ity de tahiny ianao sy ny taranakao na ny akaikina ny lavitra manotra ny mpandresy feny voninahitra tompoko samy tahiny tompo amen.